Falomerabantsika tsy avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina amin'ity alatsinainy faharoa ny volana febroary ity. Sotra Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny fahasoavana indray amin'ity anio ity ary raisintsika be fahaliana izany. Ilay nidirantsika ny amin'ny mofinaina anio dia vavakisika. Dia Tompon'Andriamanitra misaotra anao izay efa nomenao ny fahasoavana indray. Misaotra ihany koa manaiky eto aminay anio, mangataka aminao izay dia ny azahoanay ny hery rehetra avy aminao mba hahafahanay mandroso. Aminaran'i Jesosy, amen. Ilay teny mofinaina antsika androany dia manao hoe fatorana mampiray antsika amin'ny lanitra. Alaina Mateo 7:17 manao hoe ary injao misy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalaka izay sitrako. Amen. Rehefa avy nataon'i Jaona Batisa tao Jordany ny Kristia dia niakatra avy tao anatin'ny rano ary nandohalika teo amoron'ny renirano. Nanao vavaka mafana mba hanomezany rainy any an-danitra azy ny hery hoety miatrika ny fifanandrinana izay ataony amin'ilay andrinany aizina. Nohenoiny lanitra ny vavaka nataony ka indro ny hazavan'ny voninahitran'Andriamanitra izay namirapiratra mihoatra noho ny masoandro ny tatao vovonana nidina avy amin'ny seza fiandriana mandrakizay naka nendriky ny voromailala nanodidina ilay zanak'Andriamanitra ary nisy feo mazava avy amin'ilay voninahitra lehibe nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Io no antoka ho an'ilay zanak'Andriamanitra fanekeny ray tamin'ny alalany ilay taranaka lavo ary omeny tombotsoa fanondroany indray. Nravina ny fifandraisana nisy teo amin'ny lanitra sy ny tany izay tapaka noho ny fahalavon'ny Adama. Tonga ota ho an'ny taranak'olombelona ilay tsy nahalala ota mba ho azo hatafy azy ireo ny fahamarinana tamin'ny alalan'ny toetran'i Kristy tonga lafatra no nanandratra ny zanak'ondrin'Andriamanitra ilay zanak'olombelona hanana tombam-bidy ara-morary tahaka ny Andriamanitra. Ary noho ny fahamendrehany no nampiraisana ny mety maty amin'ilay tsy manam-petra ihany koa. Tamin'izany no nanisy an'ilay mpanafitra an'izao tontolo izao tetezana teo amin'ny antsana izay nohadian'ny fahotana. Vitsy tena vitsy anefa ny mahatsapa marina ny tombotsoa lehibe nomeny Kristy antsika olombelona tamin'ny nanokafany lanitra ho azy. Ny zanak'Andriamanitra ny solotena ny taranak'olombelona ary ny fahefana sy ny voninahitra manokana nomeny mpanjakan'ny lanitra sy ny tenin'ny fankasitrahana azy no antoka maneho indrindra ny fitiavany ny olombelona sy ny fahatsarany. Rehefa reny vavaka fanelanelany nataon'i Kristy ho antsika dia nanehoana pirofo ny olombelona fa ekena eo anatrihan'Andriamanitra ny vavaka ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vavaka atao ampinoana izay mitohy sy vokatry ny fo tokoa no manome antsika ny fahazavana sy ny heriny koa hoeto mijoro manoloana ny famelezana mafy indrindra izay ataon'ny Satana. Fiainam-bavaka feno aina ny fiainan'ny kristianina tsy matimaty. Mampitodika antsika hijery ny lanitra misokatra no an'ny loharanom-pahazavana sy loharano kely ilay mpitarika antsika lehibe ary ihany koa manome hery antsika sy manome toky antsika satria efa resiny tokoa ny fahafatesana ary isika ihany koa raha mandray azy ampahatokiana mino tokoa ny amin'ny maha-Andriamanitra azy dia andresan'ny fahafatesana ihany koa. Gane izany no hika antsika amin'ity maraina ity mandiana antsika ampahazotoana amin'ny kery ary ihany koa ary amin'ny mpanjesena tanteraka. Amen. Avakisika misaotra anao izay rehetra indrindra ny amin'izany teninao izany. Eo anay ny herim-pohatrany aroka ny fanainao masina ka hery anay hanolotsaina anay hamola vola anay ary koa ahafahanay manana an'ilay toe-tsaina mendrika ny filazantsaranao. Anaran'i Jesosy, amen.
piaro